Ny renarantsika zao dia irany bodo ny lohateny amamiko. Tonalité A bémol. Intro A bémol majeur. Dia reveo B bémol miaraka amina basina A bémol. Ohatran'izao zao le A bémol majeur, A bémol, C, E bémol, tendrena indray mandeha. Dia reveo asina an'ity A bémol sy B bémol ty. Dia reveo tia B bémol miaraka amina basina A bémol. Ohatran'izao zao ny B bémol, F, B bémol, D, dia ty basse ty avadika A bémol. Ok? Dia ny couplet manaraka. Ok, iny. E bémol miaraka amina basina G, G bémol, E bémol, G, B bémol, E bémol. Ty zao ohatran'izao zao ny E bémol majeur dia asina basina G. Ok, zay. Dia D bémol miaraka amina basina F. Ok, tanana droite F, A bémol, D bémol, tanana gauche raha ohatran'izao zao izy dia D bémol majeur fa asina basina F. Ok, dia iny fitendrena anazy tendrena daholo izy rehetra. Dia rehefa aveo A bémol, B bémol zany. Ok, ny accord manaraka. Ok, zay. Tia A bémol majeur miaraka amina basina E bémol. E bémol anankiroa, ty zao ny A bémol majeur efa hitantsika iny. Dia rehefa miaraka amina basina E bémol. Ok, dia rehefa tapitra zay dia makany amin'ny D bémol majeur 9 ianao. Na samy hafa niny tamin'ny accord teo ohatran'izao zao le A bémol majeur apina F ato amin'ny tanana droite, dia reveo ny tanana gauche D bémol. Ok, ty E bémol ty mahatonga anazy 9, dia ty C ty mahatonga anazy 7. Dia rehefa ampiarahana dia lasa majeur 9. Ok, dia rehefa tapitra zay makany amin'ny C mineur 7. Ok, io zao tsika C mineur 7, C, G bémol, B bémol, C, E bémol. Ty mahatonga anazy 7 ty B bémol ty. Rehefa tapitra zay B bémol mineur 7. Ok, B bémol, F, A bémol, B bémol, D bémol. Ok, dia rehefa mamarana le intro izy tazomina le tanana droite iny fa ny tanana gauche makany amin'ny E bémol. Ok, nanaran'ity accord ty B bémol mineur 7 miaraka amina basina E bémol, B bémol mineur 7 miaraka amina basina E bémol. Ok, zay. Dia tapitra ny intro dia manomboka amin'izay izy mihira. A bémol majeur ny fihetim-boany le vao ianao no hitako. Vao ianao no hitako. Ok, io zao tsika zao. A bémol majeur efa hitantsika ty dia tsy tonongo tsoa le accord. Dia rehefa aveo makato amin'ny E bémol miaraka amina basina G izy. Efa hitantsika ty ohatran'izao zao nahitantsika azy tamin'ny voaloha fa ampiana an'ity G ty ambony ty. Ok, dia misy arpeggio kely mélodie. Ok, G, E bémol, B bémol. Dia rehefa aveo D bémol majeur, D bémol, A bémol, D bémol, F. Ok, ty fantatro fatiako verina A bémol majeur. Ok, dia rehefa aveo anika tsy vitako. Io zao tsika. Tia efa hitantsika ty accord ty B bémol miaraka amina basina A bémol. Ok,
hitantsika eto amin'ny intro io. Dia rehefa avy eo tsy vitako E bémol miaraka amina basse-na G. Efa hitantsika koa ty. D bémol majeur 9. Efa hitantsika koa ty accord ty. Dia eto misy accord vaovao tsy A bémol miaraka amina basse-na C. Ohatran'izao zao ny A bémol dia miaraka amina basse-na C. Ok? Ijery anao B bémol mineur 7. Ok? Efa hitantsika koa ty accord ty. Dia eto tendrena mélodie le izy. Dia ohatran'izao izy raha mihainao ny lira tsara ianao tendrena amin'ny basse. Dia rehefa eo ok, ohatran'izay izy. Dia F, A bémol, B bémol, D bémol, E bémol, dia rehefa eo A bémol, dia F. Dia rehefa miverina A bémol ianao amin'ny tanana gauche mankato amin'ny E bémol. Dia rehefa eo mitendry G. Raha ohatra tsy te hitendry an'izay ianao dia atao tsotra ohatran'izao fotsiny. Rehefa tapitra ilay B mineur iny, B bémol mineur 7, dia tonga dia afindrao B bémol mineur 7 miaraka amina basse-na E bémol. Mety koa zay. Ok? Tsy hijery anao. Ok, mety koa zay. Dia makany amin'ny fiverenana. Dia ny fiverenana ohatran'izao mifanena. Tiako ianao velona. Ok, eo zao tsika. F mineur, F, C, F, A bémol. Ok? Dia rehefa avy eo ny accord manaraka E augmenté. Mahasamihafa an'iny jereo tsara ny tanako droite. Tapitra zao le F mineur iny dia ty F ty avadika E. Ok? Dia ny tanana gauche makany amin'ny E. Zay mahatonga anazy E augmenté. Mahatonga anazy augmenté raha tokony ho izy zao ny E ohatran'izao B, E, A bémol. Fa ty B ty le 5e note ampiakarina demi-ton. Dia zay mahatonga anazy augmenté. Ok? Théorie kely anareo. Rehefa avy eo ho velona A bémol miaraka amina basse-na E bémol. Dia velona dia rehefa avy eo D mineur 7 bémol 5. Hitanao le tanana droite izy ohatran'izao izy tamin'ny voaloha. Dia rehefa ty F nakato amin'ny E. Dia rehefa eo le E makato amin'ny E bémol. Ok? Dia miverina makany amin'ny F izy. Ok? Fa ny tanana gauche atao amin'ny D. Tia D, C, F, A bémol, D mineur 7 bémol 5. Ohatran'izao zao ny D mineur 7. Ty C ty mahatonga anazy 7. Dia ty F ty mahatonga anazy mineur. Dia ty 5e note A ty alatsaka demi-ton. Dia zay mahatonga anazy bémol 5. Ok? D mineur 7 bémol 5. Raha hiraina iny tiako ianao velona. Ok? Dia rehefa avy eo tazomina ty tanana droite ato ty fa ampiana E bémol. Dia ny tanana gauche makany amin'ny D bémol dia lasa D bémol majeur 9. Tovy amin'ilay taloha ihany ty fa zany ty A bémol ty fotsiny niakatra. C mineur 7. Efa hitantsika ty accord ty. Dia rehefa avy eo tiako ianao B bémol mineur 7 ho velona. Accord vaovao A bémol majeur 7. Mahatonga anazy A bémol majeur 7. Ty G ty mahatonga anazy majeur 7. Raha esoriko io zao dia hitanao fa A bémol fotsiny. A bémol majeur. Dia tendry ana arpeggio ohatran'izay mihitsy izy. Dia B miverina B bémol mineur 7. Zay. A1 B bémol mineur 7. Poko B bémol mineur 7 miaraka amina basse-na E bémol. Dia rehefa ao A bémol majeur. Dia rehefa mamarana an'ilay fiverenana izy misy accord anankitelo tendreny. Dia ohatran'izao rehefa tapitra izy
C mineur 7 efa hitantsika ty dia rehefa eo B bémol mineur 7 dia rehefa eo B bémol mineur 7 miaraka amina basina E bémol. Zay ohatran'izay ny fiverenana. Dia miverina moa iny rehefa izy miverina miran'ilay toniny dia rehefa izy miverina miran'ilay fiverenana indray. Dia rehefa tapitra izay misy tetezana.